taorininy fifaninanana iny moa dia nivoaka ny lisitra ireo mpilomano malagasy hiary ny voninahim-pirenena amin'ny lalaon'ny nosy Atsimorisy sy ny fiadina ny tompon-daka eran-tany atao any Korea dingana roa araka izany no natao tany Toamasina teo ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara eo ihany koa ny fitiliana ny ekipa-pirenena malagasy hiatrika an'ireto fifaninanana iraisam-pirenena roa samy manana ny maizy azy ireto. Taoriny ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara izay nitotsaina tany Toamasina iny dia fantatra fa dia nivoaka ny listr'ireo mpilomano malagasy hiatrika ny lalaon'ny nosy izay atao Atsimorisy amin'ny volana Jolay. Araka ny fanazavana ny men'ny tale teknika nasionaly vola Rakotondrainibe dia arakaraka ny isa azon'ny ankizy ihany sy taorian'ny test de classement no nandrafetana ny ekipa-pirenena. Hiatrika ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany izay atao any Korea amin'ny volana Jona dia mpilomano efatra mianadahy, roa lahy sy roa vavy. Eo amin'ny lehilahy dia misy Andrasolonjatovy Mikael sy Raharvelona Jonathan, eo amin'ny vehivavy kosa dia Rabary Jona Mirel sy Tendrina Valina Idealy. Reto kosa no andeha ho any amin'ny lalaon'ny nosy. Eo amin'ny vehivavy ahitana ny Razafy Elodie avy eo amin'ny Manajina, Rakoto Velo Samanta avy eo amin'ny Manajina, Rabe Jona Olianza avy eo amin'ny Manajina, Servoa Alimalala Naomi avy eo amin'ny Dauphin du Rova, Andriana Arson Joana avy eo amin'ny Kosra, Andriany Voery Tatina Valina avy eo amin'ny Amarsienne, Andrenirina Malalasoa avy eo amin'ny Kosfa. Eo amin'ny lehilahy kosa indray dia Andrenirina Lalanomena Antony avy eo amin'ny Kosfa, Rakotomavy John avy eo amin'ny Saint-Michel, Rakotomavy Stéphane avy eo amin'ny Saint-Michel, miakatra Rify Franky avy eo amin'ny Saint-Michel, Rakotomamontsy Tiavina avy eo amin'ny Manajina, Rajonarson Antso avy eo amin'ny Kosfa, Mandanandrena Toanina avy eo amin'ny Kosfa ary Rakotozafy Andritina Jonathan avy eo amin'ny Saint-Michel.